miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo trauma izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny trauma dia teny grika izay raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe ratra. Io no niavian'ilay teny frantsay hoe traumatisme. Be dia be ny karazana ratra. Misy ny ratra izay miatraika amin'ny vatana amin'ity nofontsika ity izay hitantsika reny ity velany reny hoe mandeha rà. Fa misy koa ny ratra izay ao anaty izay miatraika any amin'ny saina sy ny fihetsepon'ny olona. Ary io ratra anaty io no tena ho resahantsika amin'ity video hoe traumaty. Mba hahafahanao mahazo azy tsara dia reto misy ohatra vitsivitsy izay tantara marina daholo ho tantaraiko amintsika. Nisy tovovavy anankiray izay nobedesiny mpampiasa azy izy. Ary tena nanaparan'ilay mpampiasa azy niatezerany mihitsy, notrerominy. Dia nanomboka tamin'io fotoana io isaky ny mahita ilay mpampiasa azy ilay tovovavy dia mitobotoboka be foana ny fony. Vao hoe ho avy ilay mpampiasa dia efa matahotahotra hafahafa zany izy nefa ilay mpampiasa azy tsy hoe anao tsy haninina azy fa tonga dia efa misy an'izay fotsiny izy. Izay ilay antsoina hoe trauma. Dia tahaka an'izany koa nisy tovolahy anankiray izay nanao fampisehoana indray mandeha efa ela dia nienjera izy teo amin'ilay fampisehoana. Dia nahagaga taty aoriana isaky ny hoe hiseho vahoaka na hoe hisy olona maromaro ka hoe aneo zavatra eo izy na ohatran'izany dia ohatran'ny fanina tonga dia miodina ny tany aman-danitra matahotra hoe enjera foana zany. Dia izay koa ilay antsoina hoe trauma. Dia misy koa ny olona tantara tena marina ity tovolahy anankiray izay nisy nanafika izy tamin'ny 3 maraina. Dia ireo dahalo ireo tena namono azy mihitsy fa tsy maty izy fa nisy namonjy voavotra ihany. Dia nahagaga rehefa nisaky ny amin'ny 3 maraina nanomboka tamin'io daty io dia taitra ho azy foana izy. Izay koa ilay antsoina hoe trauma. Zany hoe ity trauma ity dia zavatra nitranga tamin'ny lasa, zavatra ratsy, nanamarika anao, nandona anao, nikasika anao mafy, nandona ny sainao, nanimba ny eritreritro iray manontolo mihitsy dia lasa misy fiantraikany hatramin'ny ankehitriny ilay izy. Mety hoe zavatra fisarahana na fahafatesan'olona akaiky ianao na fandaozan'olona akaiky ianao dia tena nandona mafy ianao ilay izy ka hatramin'izao ankehitriny izao tsy mety levon'ny sainao mihitsy ilay izy. Dia raha vao resahana dia tonga dia manganohano foana ny ranomasonao na tonga dia milatsaka mihitsy dia indraindray koa tonga dia tezitra ilay olona rehefa resahana ilay izy satria na mety tonga dia malahelo tonga dia misento lalina. Izay ilay antsoina hoe trauma. Tsy hoe alahelo tsotra fa ilay izy zany tena mbola manimba an'ilay olona mihitsy, mbola tsapany hoe mbola mamatotra azy mbola mife azy mbola tsy voatohatra mihitsy zany ao anatin'izay. Zay ilay antsoina hoe trauma. Dia zavatra tsy azo resahana mihitsy io zavatra io fa raha vao resahana io dia izay ilay niteneniko izay hoe voadona ny ambopony sy ny fietsepony ao anatin'izany. Dia mety ho zavatra nitranga tany amin'ny fahazazana tany zany ilay izy. Mety hoe nisy nanolana ianao na nisy nanararoatra ianao na nisy nampijaly ianao na tsy haiko izay nataony olona taminao tany amin'ny fahazazanao tany dia iny zavatra iny tena hoe nimarke anao dia lasa niteraka zavatra be dia be amin'ny ankehitrininao ilay izy. Zay ilay antsoina hoe trauma. Dia mety ho zavatra nataon'olona vetivety teo ilay izy ohatra hoe niteneniko ohatra hoe fanolanana. Dia rehefa naolan'ilay olona dia rehefa aty aoriana lasa matahotra mifandray amina lehilahy. Vao misy olona manantona na mikasika azy fotsiny tonga dia eritreretiny hoe hanolana azy dia lasa misy fihetsika hafahafa ataon'ilay vehivavy na ataon'ilay lehilahy vokatra ilay zavatra izay nitranga taminy taloha. Dia ireny rehetrarehetra ireny ilay antsoina hoe trauma. Dia tahaka izany koa mety zavatra nataonao koa ilay izy fa tsy hoe nataon'olona zany ohatra hoe ren'ilay vehivavy manala zaza reny so zany zavatra ratsy nataonao mihitsy indray ilay izy. Dia tadidin'ilay vehivavy mihitsy ohatra na hitany mihitsy ilay rasy ilay zavatra samihafa teo reny mihitsy ilay zavatra nivoaka tao aminy dia nanomboka teo isaky ny misasy izy na isaky ny mandeha fadimbolana dia tadidiny foana izy dia misento lalina izy na milatsaka ny ranomasony. Izay ilay antsoina hoe trauma, ratra any anaty. Izay tian'Andriamanitra ho sitraniny io, tian'Andriamanitra ho afahana amin'iotsika satria ny devoly no faly milalao antsika amin'io ratra anaty io. Ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra iteny manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Dia io ratra anaty io ry havana dia mety ho zavatra tsy hoe mandalo fa mety ho zavatra maharitra ihany koa nahatonga an'ilay izy. Ohatra zany hoe tao anatin'ny tokantrano tamin'ny fahazazanao na efa aty amin'ny fanambadianao dia tena hoe voabedy foana ianao
misy manakihana ny tenenina foana ny lazaina foana hoe tsy mety no disoana foana ianao dia vokatra izay le fitenenana lavanao zay dia lasa tsy niteny tsony ianao. Zay zany ny vokatra le izy amin'ny ankehitrinao, zay le hoe traumatisme. Zany hoe mahatonga andreny ankizy ireny le hoe ao an-tokantrano dia tsy miteny mihitsy le ankizy, na mety hoe ray aman-dreny koa, mety hoe ray mpianakaviana na reny mpianakaviana, dia tsy miteny mihitsy izy paraparivan'ny andro anatin'ny tokantrano ao. Dia ohatrany hoe fa zay mihitsy ve ny toetrany. Jereo fa mety misy trauma miafina ny ambadimbadika any. Zavatra tsy haiko natao anatin'ny tokantrano tao ohatra hoe mba niteny izy tao dia voateny foana, pepona foana, disoana foana, nitenenina sy mibadibadiana foana, dia vokatra dia lasa tsy niteny intsony izy, satria ohatrany hoe rehefa tsy miteny izy zany dia milamina, dia tratran'le traumatisme izy dia izay ny vokany izy tsy miteny intsony. Na mety efa tany fahazazany koa moa zany le izy dia tsy mbola réglé le izy dia io izy mbola miaina ny vokatra le izy io foana hatramin'ny ankehitriny. Dia manimba zavatra be dehibe ohatran'izany izy io. Ny vokatra teraka izy io ohatra zao, akoatran'lefa niteneniko teo dia lasa tsisy réflexe mihitsy le olona, ohatrany hoe tsy tompony tenany rehefa mihoana amin'le olona zay nanao ratsy azy. Le niteneniko teo ohatra za zao efa niaina an'izany nisy olona zay nibedy ana tahaka le vehivavy zay nresahako tamintsika teo, dia rehefa nihoana tamin'le olona, isaky mihoana amin'le olona aty aoriana, dia ohatrany hoe tonga dia mibiredredika ohatrany tsy manana réflexe hoe ny saiko ohatrany hoe tsy milamina zany, ohatrany instable be mihitsy ny saiko zany. Vokatra izay le hoe zavatra nitranga taloha tamin'ny olona io zay. Izay le antsoina hoe trauma. Dia tahaka an'izany koa misy tahotra ao anatin'le olona zay tratran'izy io. Tahotra hoe mbola hiverina le zavatra. Raha ohatra fa ka misy accident, maty ny zanak'le olona tao anatin'iny raha mbola manan-janaka izy vao hivoaka ny trano iny zaza iny dia ohatrany lasa misy fitaintainana, vao tsy mandray telefônina le zaza dia tonga dia efa mipanika, efa tsy hita tao anahoana intsony le olona satria efa traumatisé le zavatra nitranga taloha izy. Dia ohatrany hoe réaction normale le izy, nefa rehefa tena dinihana ratra anaty izay mila sitraniny io, fa raha tsy izany dia iaina ao anatin'io zavatra tsisy fiadanana io foana ianao. Ary tahaka an'izany koa ny vokatra teraka izy dia mety ho fankahalana, lasa tezitra amin'ilay olona nanao an'ilay izy ianao, na koa ho tezitra amin'ny tenanao. Dia izany no mahatonga ny olona hoe hamono teny, izany no mahatonga ny olona tsy tia ny tena intsony satria mahatsiaro ilay zavatra nataon'ny tenany taloha izy dia lasa manamelo tena foana. Efa traumatisme koa vokatra ny zavatra nitranga taloha ny mahatonga andreny. Dia tahaka an'izany koa mety ho fankahalana ilay olona mihitsy. Raha miteny amintsika fotsiny zao misy olona hoe tsy tia voatavo. Iny hoe tsy tia voatavo iny tsy tonga ho azy amin'izao iny fa misy antony tany, fa jereva ny aloha tany fa misy tantara ho resaka voatavo io tamin'ny olona io asa inona ny zavatra nitranga tao aloha tao nahatonga anazy ho lasa tsy teheritra ny voatavo io dia lasa tsy tia intsony le voatavo taty aoriana. Dia misy an'izay traumatisme. Zany mahatonga andreny olona hoe za tsy hanambady tsony, za tsy araka amina lehilahy tsony, lasa tsy tiatra amina mpanompon'Andriamanitra satria nety nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nanao ratsy azy, dia lasa misy fankalana ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy izy, heverino mitovy daholo ny olona rehetrarehetra. Tratran'ilay antsoina hoe trauma. Dia ohatran'izany koa lasa tsy mahatoky tena. Raha ohatra zany ka hoe nikabary ianao ohatra dia teo am-pikabariana ianao nisy zavatra tsy mety dia nimezan'ny olona, dia isaky nikabary ianao dia ohatrany hoe misy zavatra tsy mety ho ataonao zany foana dia matahotra ianao ikabary dia lasa hoe miayasy misalasala. Dia izany mahatonga ny olona lasa tsy mety mandray fanapahan-kevitra intsony aty aoriana satria efa traumatisé tany aloha tany dia lasa ohatrany hoe misalasala foana eo amin'ny fiainana. Dia izany koa mahatonga ny sakana samihafa. Lasa tsy mahasahy mandroso intsony, tsy mahasahy manao zavatra, tsy mahasahy miditra braon sasany, tsy mahasahy miresaka amin'ny olona, tsy mahasahy mitiratra rehetra ity satria misy an'ilay traumatisme, vokatra ilay zavatra nitranga tany amin'ny fahazazanao mihitsy angambany. Asa mety nisy nampijaly ianao, na mety nisy nanao ratsy ianao, na nisy zavatra nitranga tany dia lasa misy sakana iny dia mahatonga ny olona sasany lasa fermé, midy tanteraka dia lasa tsy mifandray amin'izan'iza mihitsy. Trauma daholo ry havana ny mahatonga an'ireny zavatra samihafa ireny. Dia tahaka izany koa mety ho zavatra lasa hoe mifanohatra amin'izany mihitsy lasa mahery fihetsika izy satria izy zany niaina an'ilay izy taloha, dia lasa mahery fihetsika izy mba tsy hiverenana io intsony dia lasa miova mihitsy ny toetrany hoe lasa masika be, miaro tena be foana, manindrinindry be foana, ohatrany hoe manao vengeance izy vokatra ilay zavatra izay natao tamin'ny taloha. Mety hoe nahiliky ny olona izy ohatra tratran'ireny hoe rejet ireny, dia lasa nisy an'izay fieritreretan'izay hoe ahiliky ny olona dia lasa manindry izy mba tsy ho ahiliky ny olona, dia lasa misy toetra isan-karazany mivoaka zany amin'izao ankehitriny izao manimba azy vokatra ilay zavatra nitranga taloha. Izay ilay antsoina hoe trauma. Dia mety ho zavatra isan-karazany
indrindrandrindra eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Potika mihitsy lasa tsisy finoana sy fahatokinan'Andriamanitra tsony fa ohatrany hoe in'ilay expérience nitranga taloha iny matanjaka be dia hoe mbola hiverina ilay izy dia tonga dia matahotra dia mikorotana ny sain'ny olona. Na io resaka coronavirus io ary avana dia vazahany io. Matahotra tsika mahita ilay zavatra nitranga tarisy taty dia raha vao misy voan'ny coronavirus na misy aretiretina kely ohatrany dia tonga dia ohatrany hoe ho faty. Dia tonga dia matahotra be dia lasa tsisy fahatokinan'Andriamanitra tsony ao anatin'ilay satria efa traumatisé ny sain'ilay olona. Trauma. Zava-doza io ry havana. Tena irika-idirany devoly angalana ny fifaliana sy ny fiadanam-po ao anatintsika ilay izy. Dia zavatra kely ajanony ao ilay izy izay tsy miseho raha tsy indraindray mitsehoseho tampoka fotsiny eny kanefa dia izao maka ny fifalinao, maka ny fiadananao. Ary tian'Andriamanitra hositranina amin'ireny ratra samihafa irenitsika. Fa tsy tian'Andriamanitra hijaly ao anatin'io. Ny vahaolana dia tsotra. Raha zao tontolo zao ny resahanao an'izany toy izy manao hoe resaka psikolojia izany ry pasteur. Mila manatona psikologa izy dia manao traitement dia manao rendez-vous isan-karazany dia nona sy ohatran'izany. Eny, azo eritreretina izany. Fa ny Baiboly tsy manoro antsika an'izany fa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra tena vahaolana tsara sy azo antoka indrindra. Ary za zao dia efa nanandrana an'izany na rehefa nahita ny atsaran'izany vahaolana izany dia ao amin'ny Hebreo 7:7-7 sy 4:4 ambarana eo ny amin'ny hoe ny rahanosila sy ny rahanombilao izy ary ny lavelom-batotromby vavy nafafy tamin'izay voaloto dia nanamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo. Izany hoe rahana biby izany ozy izy taloha rehefa nafafy dia nanadio ny olona hatramin'ny vatany ray manontolo mihitsy. Maika vaozy izy ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hanadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Io ilay asa maty io ilay zavatra samihafa izay niteneniko tamintsika teo, ilay trauma io ilay zavatra samihafa izay miazona anao, mamotika ny sainao, manakorotana ny lohanao hatramin'izao ankehitriny izao ka mahatonga anao ho lasa arary fo mihitsy aza angamba. Io ilay tian'Andriamanitra ho afahana ary ny rany Kristy ozy izy no manadio anareo amin'izany. Manatona ny azo fijaliana ry havana fa eo ihany no misy ny fanafahana ao antsika. Eo ihany no misy ny famonjena ao antsika ny amin'ny zavatra rehetra. Ento am-poditry ny azo fijalian'i Kristy io zavatra izay nahazo anao io. Mety hoe nianjera ianao araka ilay niteneniko teo na mety hoe nisy zavatra nitranga na natosiky ny olona ianao na nailiky ny olona ianao na nisarahany olona ianao na namoy ny olona izay akaiky ianao dia eto am-poditry ny azo fijaliana hoe tompo ity ilay ratra izay nahazo fa androany tonga ny fotoana hanolorako azo anao diovy mirasoanao fa ny rahanao manadio sy manafaka amin'izany fieritreretana izay manameloka ny tenantsika izany ka mahatonga ny olona hoe te hamono tena lava io, te hanadio antsika sy ny eritreritrintsika Andriamanitra. Milaina ny famelan-keloka koa, mamelany ny heloka ny tenanao fa aza dia hoe ny tenanao izany eritreretinao hoe nanao ratsy dia tonga dia hoe aratsianao foana ny tenanao natrehanao fa mamela heloka ny tenanao ianao dia mamela heloka ny hafa ihany koa raha olo-kafa no nanao an'ilay izy taminao. Dia ilaina koa izay. Fa dia ny vahaolana lehibe indrindra dia izay ilay hoe ny azo fijaliana izay. Manatona ny azo fijaliana dia ho hitanao fa vitan'i Kristy ny mamafa io souvenir ratsy eo amin'ny fiainanao io. Ary ny afatra farany izay tiako omenantsika ry havana dia izao itsika tsiraray avy dia mety ho victime fa mety ho itsika koa mety andratra ny olona samihafa amin'ny fomba isan-karazantsika. Ka raha samy mba ho tsarovany olona ihany dia oka mba tsy ny zavatra ratsy no ahatsiarovany olona anao hoe ity olona ity nanimba nanao zavatra ohatran'izao tamin'ny fiainako ka nahatonga ho lasa ohatran'izao ankehitriny. Mba tsy ho zany ane no ahatsiarovany olona antsika fa raha ho zany koa dia mibeba mandehana mifona amin'ilay olona raha hitanao hoe ny zavatra nataoko tamin'ity olona ity nahatonga n'ity olona ity ho lasa ohatran'izao fa manatona an'Andriamanitra ihany koa dia miova mba tsy ho zavatra ratsy tahaka an'izany no ahatsiarovany olona antsika. Dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra andeha hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao anay fa tsy fonao ho ketsaketrainy zavatra samihafa tahaka an'izany ny vahoakanao fa misy tokoa izay ratra any anaty any mampahory mampijaly manova ny fiainanay ankehitriny ka mahatonga anay tsy hanana fiadanam-po tsy afaka tena hanompo anao Andriamanitra velona. Izao indrindra ny fotoana Andriamanitra anasitrananao sy hanafahanao ny olonao
ary tsy manana na inona izay fitaovana hatanteraka an'izany afa-tsy ny raso anao Kristy. Koa mangataka amin'izao ora sy minitra izao, ny raso anao Kristy, afafinao, ho ararakao, omenao, hanadiovanao ny mpanomponao izay miondrika, mivavaka miaraka amin'izao fotoana izao, hanasitrananao izay mety horatra anaty rehetra ny anatin'ny sainy ihany. Ninona tompo zavatra mitormonten'ny sainy hatramin'izay ka hatramin'izao dia izao ny fotoana hamafanao, hanalanao ireny zavatra samihafa ireny mba hanana ny fahasahiana amin'izay iroso, hanatanteraka ireny zavatra samihafa ireny ho voninahitra ao noho ny herinao Jesosy Kristy irery ihany. Ka dia homemboninahitra ianao ny amin'ny fahagagana sy ny fanasitranana izay ho ataonao amin'ny vahoakanao, ary angatahany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.